Andriamanitra dia manana faniry ho anao, faniry ho antsika tsirairay avy. Fanirin'Andriamanitra ho antsika dia ny fiainana mandrakizay, l'éternité, ny fiainana mandrakizay hoe any aminazy. Izany faniry ho antsika. Ary maro ny tena fikasan'Andriamanitra ao amin'ny baiboly ho antsika tsirairay avy. Hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Fanirin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Fahatsiarovy koa izy fa Satana manana faniriana ho anao, faniriana ho antsika. Faniriana dia tsy azontsika ny fiainana mandrakizay io. Ny anaisitra antsika ny fikasan'Andriamanitra io mba tsy hatanteraka ny fikasan'Andriamanitra ho anao. Izany fanirian'ny Satana ho anao. Araka voalaza ao amin'ny Jaona 7:10 manao hoe Satana mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra, androany, andringana, amono. Te hamono ny fiainam-panahintsika ny Satana. Te haka ny toeran'Andriamanitra ao amin'ny fontsika Satana, mangalatra amin'ny toerana ao amintsika izy ny fotoanantsika raha tokony hivavahantsika dia tia Satana ho hijerevantsika zavatra tsara sy sitrapon'Andriamanitra. Tia Satana lanina amin'ny fotoanantsika amin'ny zavatra tsy mitondra antsika ny amin'ny fiainana mandrakizay. Fa androany kosa anankiray tena fikasana omen'Andriamanitra ho antsika androany ao amin'ny Isaïe 43:18-19 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza misaina lasa na matsiaro ny taloha, ino izao Jehovah Andriamanitra ao no anao zava-baovao aminao, eny any amin'ny tany hevitra no asiako ony, any amin'ny tany hevitra no asiako lalana. Amen. Ohatrany ahoana izany ten'Andriamanitra izany ho anao androany, tena androany 23 juillet natao ho anao izany ten'Andriamanitra izany. Aza mieritreritra no maritsoana hoe tsy fahombiazako mary ny faratsiko tamin'ny taloha, fa mazava-baovao anao Andriamanitra izay mitadidio androany 23 juillet. Tia mazava-baovao eo amin'ny fiainanao Andriamanitra androany. Raha eo amin'ny ara-nofinao, eo amin'ny ara-pitiavana, eo amin'ny ankohonanao, eo amin'ny asanao, anao zava-baovao amin'ny fiainanao ny Andriamanitra androany. Tsy mandeha ho azy fa tongavanao eto. Raha amin'ny ara-panahinao raha somary eradreraka ianao, raha somary kivikivy, manoina amin'ny anaran'i Jesosy androany iverina amin'ny lohany izany fiainam-panahinao izany androany. Amen. Ary araka voalazan'ny ten'Andriamanitra io amin'ny Isaïe 43 dia milaza ny famindrapon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Na dia tsy mendrika aza dia tena mamindra fo Andriamanitra, famindrapon'Andriamanitra dia teo ary nanokatra lalana vaovao amin'izy ireo. Dia ho anao koa, anao rehetrarehetra tsisy ankanavaka, anokatra lalana ho anao ny Andriamanitra androany. Lalana vaovao mihitsy, fiainana vaovao mihitsy. Amen. Promessin'Andriamanitra dia ohatran'ny chèque présenténa hoe efa nomenantsika ilay chèque fa présenténa sisa amin'Andriamanitra. Efa nomena aminazy Andriamanitra takiko androany. Manaova zava-baovao ny fiainan'Andriamanitra androany. Tena reste izany androany amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra araka voalazan'ny ten'Andriamanitra io dia manao lalana eny amin'ny rano manonja, manisy lalana eny amin'ny désert, eny amin'ny tany hevitra, manisy rano boboka vao ny anivoaka eny amin'ny désert. Tsy possible izany amin'ny olombelona fa amin'Andriamanitra dia possible eo fiainanao any mino androany fa na manonja takon'inona aza ny onja ny fiainanao samby kely ny fiainanao ane dia mandeha foana tarihan'i Jesosy dia ho todi-soatra ny farany amin'ny ainao. Amen. Dia raisiny tena fikasan'Andriamanitra androany hoe mazava-baovao ny fiainanao Andriamanitra. Raha za manokana dia na dia tsy azoko aza indraindray ny fitondran'Andriamanitra fa matoky foana indraindray tena hoe sarotra ny fiainana, misy zava-tsarotra miseho ny ara-panahy eo amin'ny tontolo iainana fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia matoky hatramin'ny farany fa tsy maintsy todi-soa hatramin'ny farany. Amen. Dia amin'izao fotoana izao antsika hifantoka hoe
présenter ao Jesosy hoe tia Jesosy atao fotoana manginy isika ho segondra dia présenter tsotra fotsiny Jesosy dia miaina Jesosy dia mitenena tsotra fotsiny zavatra tianao hoentina ao Jesosy